sy ny fiaonana teo amin'ny SADC sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary ministra indrindra-mbahiny malagasy tao Afrika Atsimo tamin'ny herinandro lasa teo. Andray ny toeran'ny mpanohitra eto Tsimbazaza ny Antokotim ary andrasana ny fametra-pialany Roland Ravatomangy ao amin'ny gouvernemanta araka ny loharam-baovao iray akaiky ny filoha teo aloha avy aty Afrika Atsimo. Tsy hisy intsony ny délestage hatramin'ny volana novambra ho an'Antananarivo, amin'ny ampahany kosa izany ho an'ny faritra. 520 isanjaton'ny solika ilaina amin'ny fampiodinana ny toby famokarana herinaratra eto Madagasikara ihany no nomeny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola ankoatra ny fanampin'ny vola eo am-pelantanan'ny Jirama. Mety mbola hiverina indray noho izany ity fahatapahan-jiro raha toe-karena ity amin'ny volana novambra any ho any. Roa amby fitopolo ora alohan'ny fampiarana lalàna mifeny fifohana sigara amin'ny toerana ivorian'ny olona, tsy ampy ny fampafantarana izany. Ankilany, manano sarotra ny fehezana ireo mpanjifa raha ny hevitra ireo tompona karaoke izay isan'ny voakasika io lalàna io. Ho sarotra andraraha miandry ny komina izay tsy re manao fanentanana hatramin'izao. Na ny polisy aza sahirana manoloana ity lalàna vaovao ity izay miantra manerana ny Madagasikara. Iampy iray alina hafa indray ny poste budgétaire iray alina azo ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsy tokony handoa droit d'inscription sy frais généraux intsony ray aman-dreny mampiana-janaka eny amin'ny EPP. Amin'ity volana oktobra ity dia tonga eny amin'ny EPP ny fanampiana avy amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny caisse école. Tsy hisy intsony ny grève fa itony fitakiana hoy ny anefa. Azo fanana ny ivelany, tonga ny États-Unis ankehitriny nitazo Ebola. Na dia teo aza ny fitaovana arifomba sy raitra, tsy nisy nafanana naramaso ny fahasalaman'ilay marary izay tany amin'ny serana mpiara-manidina izay tao Texas. Etsakilany, mpitsabo iray hafa tao Sierra Leone teratany Amerikana ihany koa no efa notsaboina Washington nanomboka ny alahady lasa teo. Ny andindin'izay avy hatrany. Pour la rentrée scolaire, économisez avec Shell. Du 15 septembre au 14 octobre, soyez les premiers à prendre du carburant et à partir de 50 000 $ d'achat, vous obtiendrez un kit scolaire et un ticket pour participer à la tombola qui vous fera gagner une année scolaire gratuite pour votre enfant. Tous les jours, gagnez un ticket tombola pour 1 an de scolarité gratuit. Chaque samedi, en bonus, plus de 1000 kits scolaires à gagner. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tombo kilasy tombo vavy amin'izao takarivo izao ampanajana no hiara-bananao sy anasananao indray anaraka ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny Golo TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany ny fialan'ny ministra ny fambolena sy ny fampandrosoana any ambanivohitra Roland Ravatomangy ao anatin'ny gouvernemanta 6 no andrasan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana araka ny loharan'ny vaovao voaray avy any Afrika Atsimo dia hanendry iray amin'ireo solombavam-bahoaka TIM hitarika ny mpanohitra eny amin'ny anteny miram-pirenena ny ny mialohan'ny fivoriana ara-potoana, faharoa ny anteny miram-pirenena no fotoana antanterahany izany. Iova tanteraka no ifanapakevitry ny TIM io ny maro anisa ny Tsimbazaza hiatrika fivoriana ara-potoana io izay andinina ny teti-bola ho an'ny taona 2024 araka ny lalam-panorenan'ny fanadihadiana hoentin'ny Andry Rarsan.
vaky ny ady eo amin'ny mampara sy ny mpitondra mahakasika ny fanampian'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra naveren'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny ministeran'ny fampianarana ny fepetra tsy tokony hivezivezen'ny olon-tsotra eny amin'ireny faritry ny sekoly ambaratonga fototra ireny. Etsakila ny solombavam-bahoaka mampara lanty eto Antananarivo fahadimy dia nanitrikitrika fa nahino ny tranga dia tsy maintsy manampy ireo mpianatra sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra ary ireo mpanabe izy ireo. Manao foana zay ny hetsika ataonay amin'ny Madagasikara averiny na iny kiantra na iny kitona na iza faly na iza tsy faly raha ohatra ka mifanasoavana ny mpiarabelona fanampiana ny fiarahamonina no anenjehana anaiky lazana any mpanohitra azy ny azy fa zay tsy maintsy manatanteraka ny asa sosialy ataonay. Zay tsy manana olana ny Andriamanitra Mahakaravalmanana na indray mandehotra ny mpimaso ary fa za ary namono ny dadabeanay tsy nanana ny olana raha ohatra ka hiara-hiady amin'ny fantrana sy hiara-hiady amin'ny zavatra tsy mety takina fanovana ka raha fanasoavam-bahoaka ny rahana tsy olana aminay. Ankilan'izay tsy mandany hiara-iasa ihany koa amin'ny ankolafy Ravalomanana ny mapara ho amin'ny asa fampandrosoana ny nosy manoloana izany tranga rehetra izany. Ny solombavam-bahoaka HVM malany tany Tôlanaro dia mihevitra fa tokony halavirina ny mety sy ny fifandonana indray ka mety hiverenan'ny krizy eto amintsika, tokony hanampy ny mpitondra hanolotra sosikevitra ho amin'ilay programa nasa nasionaly ny rehetra amin'izao fotoan'izao. Takalo no ny fanaovan'ireo solombavam-bahoaka ankolafy Ravalomanana sy ny mpitondra ankehitriny tamin'ny nananganana ny PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle irenany indrena ny Prime Ministre Cool Roger ireny. Rehefa tsy tanteraka io takalo io dia izao milaza ny hanohitra izao ny TIM. Raha ohatra ka niaraka tamin'ny fitondrana izy nandritra amin'ny fotoana fohy teo dia fahitanay azy misy takalo izay nandrasan-jareo avy amin'ny fitondram-panjakana. Ka rehefa tsy tanteraka izay takalo izay dia hitanay hoe rariny dia rariny raha ohatra ka makany amin'ny fanoherana ry zareo. Ny azy ange dia tokany ny amerenana ny dada angamba raha zay ny azo itenenana azy tsara ihany mampahafantatra fa tsy maintsy mijery koa ny fitondram-panjakana hoe hitondra filaminana ho an'ny tany sy ny fanjakana ve ny famerenana ny filoham-pirenena teo taloha. Ny vaovao avy any Afrika Atsimo androany no nahafantarina fa ny ankolafy Ravalomanana no aka ny toeran'ny mpanohitra ety Tsimbazaza raha izao no mitohy. 7 volana teo aoriana ve vao mahita ny filoha teo aloha fa tsy ho tafody atandrazana mihitsy ka manosika ireo mpiaradia aminy ho amin'ny fanoherana ny fitondrana ankehitriny. Anaraka io toromarika io ve ireto mpanohana azy ao anatin'ny governemanta ka metra-pialana. Hiala ihany koa ve ireo mpanolotsaina ny filoham-pirenena avy amin'ny ankolafy Ravalomanana. Efa nahafantatra hatrany am-boalohany ny ankolafy Ravalomanana fa tondro-tokana tsy ahazo ao amin'ny governemanta ny ministra ny fambolena raha hiady ho amin'ny fampidiana ny dada nahoana ny niditra tao ihany fa inona marina no nitranga tany Afrika Atsimo tao anatin'ny 2 herinandro no napakevitra ny hanohatra ity fitondrana tarihin'ny filoha era-Rajaonarimampianina ity ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Araka ny loharanom-baovao akaiky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy nisy ny fionana teo amin'ny SADC sy ny filoha teo aloha ary ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy tao Afrika Atsimo ny herinandro farany teo. Ny filoha Afrikana Tatsimo Jacob Zuma ihany no nitafa tamin'ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy raha ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerany tsy mbola nahinona na inona na inona io fionan'ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy sy ny filoha Afrikana Tatsimo io. Antony araka ny fiheverany maro azy na tonga ny filoha teo aloha nampiakapeo ka nilaza tamin'ireo pomba azy ny asabotsy farany teo fa hiditra ho amin'ny fanoherana amin'izao fitondrana misy izao izy ireo manomboka eto izany hiainga avy eto Madagasikara ihany koa ny fanerena ankolaka ny SADC sy ny Troika amerina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto an-toerana. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika ampahafantarina ny be sy ny maro mialoha ny faran'ny volana ity ny PND tsy mbola voafatra mazavatra eto ny isan'ny tanjona ho tratrarina ao anatin'ny 5 taona amin'ity PND ity raha nambara ny taleny kabinetra ny ministeran'ny toe-karena fa eo pietreretana izany ny comité de pilotage izay natsangana tamin'ny 5 septambra farany teo. Tsy misy faneriterena avy amin'ny mpamatsivola ny fanatotosana ny PND na ny plan national de développement fa vokatry ny vina natolotry ny filoham-pirenena no raketina tamin'ny PGE na ny programme général de l'État Andry Larson hatrany.
Ny aingy avy amin'ny PGE ity PND ity raha ny fanazavana azo avy amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fandrindrany, izany hoe avy amin'ny governemanta malagasy araky ny vinana ny filoham-pirenena. Ny ministera ny toe-karena sy ny fandrindrany no nanakina ny governemanta ny famolavolana izany. Ho totosainy ny fanjakana ao anatin'ny 5 taona izay drafitra voarakitra ao anatin'ity PND ity. Ny 5 septambra farany teo anefa vao nivoaka ny didim-panjakana nanangana ny comité de pilotage izay andrafitra sy amolavoly ity PND ity, izany hoe 2 volana latsaka no fotoana amolavolana azy, fotoana izay heverin'ny mpay toe-karena sy fitantanana iray fa lesoka lehibe tsy ahafahana miaina ny sosokevitry ny rehetra. Raha mindinika dia tokony izy zay ady hevitra zay dia ho raisina tokoa le hevitry ny olona fa raha tsy zany zany dia isavoana fotsiny io ary mbola maiky ho sahirana ihany ny fitondram-panjakana amin'izay fotoana izay. Miandra ny fahavitany ity drafitra nasionalin'ny fampandrosoana ity ny mpiara-miombina antoka sy mpamatsy vola mahazatra ny Madagasikara vao afaka manapaka izay ho endrika fanampiana antsika na ara-bola na ara-pitaovana izany, hoy ny taleny kabinetra ny ministeran'ny toe-karena nitafa tamin'ny mpanao gazety ny Cool TV. Vola hatramin'ny $700 no andrasana avy amin'ny mpamatsy vola rehetra aorian'ny fivoany ity PND ity, tsy midika izany fa misy ny teritery avy amin'izy ireo. Amin'ity farany herinandro ity dia efa ampahafantarina ny malagasy ny tanjona lehibe hotratrarina sy ny fomba natanterahana ireo tanjona ireo. Misy manko ny resaka mandeha fa hoe ny bailleur de fonds zany na ny PTF no manery ny firenena malagasy na ny mpitondra amin'izao fotoana zao amolavola plan national de développement. Izay zavatra zay dia tsy marina fa ny gouvernemanta zany no naka an'ilay initiative amolavola an'ilay plan national de développement. Io dia niainga avy amin'ny vision ny filoham-pirenena izay hitantsika voarafitra ao anatin'ny politique générale de l'État. Ireo drafitra nasionaly volavolain'ny ministeran'ny toe-karena no drafitra nasionaly ho amin'ny fampandrosoana fahatelo nampiarina teto Madagasikara. Samy manana ny foto-kevi-dehibe sy tanjona lehibe notratrariny ny DSRP na ny document de stratégie pour la réduction de la pauvreté sy ny MAP na ny Madagascar Action Plan. Tsy nitondra vokatsoan'ny Madagasikara ireo drafitra ireo. Raha ny fahantrany ny sarababim-bahoaka hatreto. Ahoan'ity PND na ny Plan national de développement ny Repoblika faha-efatra no volavolaina 2 volana ity hitondra vahaolana mahatra ho an'ny vahoaka malagasy ve ka tsy ho mpangataka fanampiana lava amin'ireo mpiara-miombina antoka sy mpamatsy vola mahazatra intsony ny firenena malagasy sy afaka 5 taona. Famboly amin'izay pejy ny politika izay hatrany ny tsy fahavitan'ny lalàna avy amin'ny fanjakana ny mbola sakana amin'ny fitohizan'ny famatsim-bola antanterana ny fifidianana kominaly hoy ny avy anivo ny senita tsy mbola hita mazavatra amin'izao ny mahakasika ireo lalàna samihafa ahafahana miroso amin'ny fifidianana. Etsekilan'izay miantso ny fanjakana izy ireo amin'ny famonerana ny volan'ireo efa nirotsaka kandida tamin'ny taona 2014. Erinirina Rabary. $140 tapitrisy ny vinavinaina natanterahana fifidianana kominaly. Vao ny ampahatelo no apelatanan'ny fanjakana malagasy raha mivava ho azo. Raha ny fanazavana avy amin'ny senita androany, mety mbola iotry tombany io ny vola ilaina no ireo pitsopitsony tsy maintsy jerena no ny fiemora ny fifidianana toy ny fandisina ny lisitra ny mpifidy. Lantaty amin'ny titoan'ity avokoa ireo famatsim-bola avy any ivelany anaovana fifidianana ireo. Laza kosa ny filohan'ny senita fa efa mandeha ny fifampiresahana ary ivany olana. Araky ny feo eno moa zany fa mbola tsy tonga eto am-pelantanana moa ny taratasy dia tohatra ny hoe nanaiky an'izay zavatra zay ry zareo dia miandry ny comité de pilotage zany eo am-PASEM koa dia miandry hoe rehefa anomboka amolavola le calendrier zany zahay rehefa mivoaka reo lalàna rehetra reo sy le annexe zany dia amin'izay fotoana izay zany zahay rehefa eo no ilaza amin'ny comité de pilotage hoe zao zany no vola ilaitsika amin'ny communal iza ny firenena anampy ny Madagasikara amin'izay fotoana izay. Etsakilany ihany koa efa ny taona 2014 no nisy vinavina anaovana ity fifidianana kominaly ity saingy tsy mbola vita ankehitriny. Efa nisy mivolana lohan'ireo kandidata amin'izany ary efa ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana izany. Manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana isantsokajiny ny amin'ny fanoneran'io vola io ihany koa ny senita nandritra ny fivoriam-bena ataon'izy ireo ary koa nanapa-kevitra zany ny assemblée générale hoe maninona moa raha ohatra ka mba miresaka ministèran'ny finance itsika miresaka ministèran'ny intérieur sy ny décentralisation dia mametraka karazana comité de liaison ny senita ny ministèran'ny finance et budget ny ministèran'ny intérieur mba ametraka rafitra anankiray zany andinika an'io hoe ahoana ny atao
amin'ireo vola zay fanrotsaka any anatiny ka tapom-bola mpanjakana ihany koa inona no hevitry ny ministère ny intérieur mba zaondry zareo zany ministère ny finance ny intérieur mitondra azy eo anivon'ny conseil amin'izay fotoana zay. Vokatra tsy maro no nateraky ty fiemorana lava amin'ny fanatanterahana fividianana ity. Fanontaniana ny andrasam-balany no hoe inona marina no antony tsy mbola maharototra ampitondra ankehitriny amin'ny fanatodisany izany. Misy ihany koa ireo mahazo antoka fa paikady politika ampitondra amin'ny fanamafisan'orina ny antokony filoham-pirenena izany. Fa eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray no raisy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Arso Lalazavitrimo androany teny amin'ny toeram-piasan'ny ministra lefitra misana ny raharaham-bahiny ny Maleziana mpiara-miasa amin'ny enina no tonga eto Madagasikara. Raha ny fanazavany androany dia hijery ny lafiny rehetra azo iarahana miasa amin'ny Madagasikara no tena antondiany ity ministra ity. Malezia izay firenena amin'ny teny anglisy ary manana ny lanjany eo amin'ny resaka famokarana ny fizahantany ary ny indostria isan'ireo firenena mandroso indrindra ny Azia. Malezia tao anatin'ny 20 taona ny alany tamin'ny nafirenena andalam-pandrosoana ho amin'ny laran'ny firenena mandroso ankehitriny. Faraky nefa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao tsy sintsony delestage hatramin'ny volana novambra ho an'Antananarivo amin'ny ampahany kosa izany ho an'ny faritra ilamina aloha Antananarivo amin'ity volana oktobra ity ary efa nanomboka androany maraina izany araka ny fanzavany avy eo anivon'ny Jirama. Io ny vahaolana zakan'ny fanjakana omena ny orinasa Jirama momba ny delestage ekonomika hiditra amin'ny fahatapahan-jiro noho ny resaka teknika kosa ny malagasy aorian'ity volana oktobra ity. Nandriana Rajanson. Vola afana mividy 104 metatra toratelo ihany no nomeny ny ministera ny vola sy ny fitantanam-bola ho an'ny orinasa Jirama amin'ity volana oktobra ity raha toka 307 metatra toratelo isam-bolana no ampiasain'ireo centrale termika eto Madagasikara. Mivaraka izany ny delestage eto Antananarivo mbola isam-piany kosa any amin'ny faritra. Tsy voafaritra ny lela vola nomena nandritra ny fivorian'ny orinasa Jirama sy ny ministera ny angovo ary ny ministera ny vola sy ny fitantanam-bola tamin'ny alatsinainy teo. Fanadidina no nafantarana fa andray anjara amin'ny famatsiana solika ireo fitaovan'ny Jirama ny galana sy ny jovena raha toka total ihany izany hatramin'izay. 300 metatra toratelo no vatsian'ny galana ho an'Antananarivo. 10 metatra toratelo no vatsian'ny jovena ary total no misahana ny 700 metatra toratelo. Mety mbola iverina indray noho izany ity fahatapahan-jiro ara-toekarena ity any amin'ny volana novambra no any. Ankoatra izay nefa tokony miomana sahady ny rehetra noho ny tsy fampitosiky ny rano amin'ireo centrale termika mamatsy herinaratra ny Madagasikara raha ny tatitra ny Jirama. Ny tetroandro no mahatonga izany raha ny fanazavana hatrany. Lamina zany zay le resaka delestage ekonomika iny nefany mety tsy le delestage zany mbola mety hisy perturbation zany amin'ny zao satria itsika dia miditra amin'ny vanim-potoana ny maintany. Raha tsy laza zany ohatrany hoe andekaleka zany misy mila anankitelo any mamokatra herinaratra. Ireo mila telo eo mila eo amin'ny 45 mètres cubes par seconde no ahafahany miodina zany mamokatra herinaratra. Ankehitriny zany ny adiron'ny rano no mivokatry ny haintany memaina zao tsy fisiniorana dia efa tafidina any amin'ny 30 mètres cubes par seconde any zany. Vahaolana tolotry ny ministera ny angovo anatsarana ny tontolon'ny famatsina herinaratra eto Madagasikara ny fanaovana audit momba ireo orinasa mifanaraka tamin'ny Jirama saingy fantatra fa nisy mpandraratsy manaiky izany ary manao tsindriankolaka amin'ny ministera ny angovo ankehitriny. Tsy mbola misy resaka fampiakarana vidin-jiro aloha hatreto na dia fantiantoka aza ny famokarana ny 1 kilowattheure izay mandany 200 ariary nefa amidy 700 sy 300 ariary amin'ny mpanjifa. Sosikevitra arosin'ny ministera pia ihany koa ny anaovana izany ho société commerciale saingy tsy mbola maresika amin'izany ny fanjakana. Nisy fifanarahana hafahafa ve eo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sasany sy ireo orinasa ireo momba ny volam-panjakana navoaka ho an'ny Jirama nefa tsy namany olan'ity orinasa ity. Fantatra fa tsy eken'izy ireo ny vahaolana rehetra tolotry ny ministera ny angovo izay pia ara-teknika ny Jirama. Mbola lavitra ezaka ihany koa ny resaka angovo azo avaozana. Ho an'ny foiezaka indray, vahaolana ho an'ny ray volana aloha izany no hita hatreto. Tsy hisy intsony ny delestage eto an-drenivohitra amin'ity volana oktobra ity, mbola fanontaniana kosa ny hoe anao ahoana ny volana novambra sy ny sisa. Raha tsy ahivina, ny ministera ny vola hatrany no izy pia ara-bolan'ny Jirama no nanao sini ny fifanarahana tamin'ireo orinasa atsolika, nanao fifanaraha-piara-miasa tamin'ny Jirama hatramin'izay.
fa izany eo amin'izay pejy ny toekaren'izay hatrany sika tony isan-taona manomboka androany ka hatramin'ny faraiky amin'ny 3 desambra mihidy ny jona oratsimba na ny langouste ny vokatra oratsimba izay ny enina 720 isanjato raha mitaminy tamin'ny taondasy setsakilany atsoatsy tsy maintsy manana karatra mahampanjony matianina ireo mpitrandraka ny arenan-dranomasina raha ny fanazavana azo teny anivy ny ministera ny jona Michel Ranarjon. 20 miliara ariary mahery io no volana ampidirin'ny fanondranana oratsimba na langouste tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny taona 2024 raha toka 7 miliara mahery izany hatramin'ny volana aogositra teo ho an'ity taona 2024 ity. Ny ena ihany koa ny vokatra raha toka 730 taonina ny taona 2024 790 taonina izany hatramin'ny volana aogositra teo. Inona no anton'izany? Isan'ny antony lehibe indrindra dia nitsindra taona zanak'olombelona ihany amin'ny fitrandrahana n'ilay resource satria ny zavatra raha ohatra ka ary tsy hanomezana tsin'ny olona izany satria fitadiavam-bola ilay izy fiarina ilay izy dia misy fotoana tsy voara-maso ny fomba fitrandrahana azy ary tsy amin'ny fomba maharitra ny fomba hitrandrahana azy ka izay no andraman'ny ministera amin'izao fotoana izay hoe ahoana ny atao amporisihana ny olona hitrandraka n'ilay resource aleotsika zany amin'ny fomba maharitra mba ahafahany zareo tsy androany dia androany ihany miaina fa ho amin'ny taranakitsika manaraka ihany. Nena ny vokatra ary nena ihany koa ny volaniditra toy ny isan-taona nanomboka androany hatramin'ny faran'ny taona tsy azo atao ny mihaza langouste eto Madagasikara raha tsy ahivina ny volana aogositra hatramin'ny faran'ny volana oktobra ho avy izao no nihidy ihany koa ny jona ny drakaka. Maro ireo fepetra izay iovy eo amin'ny sehatry ny jona eto Madagasikara raha ny fanazavana azo. Raha mifepetra amin'ny ankapobeny aloha izany dia ny fanatsarana araka ny voalaza ombeny ny lalàna izay misy eto amintsika efa ataontsika hoe efa andalana fahavitana ireo lalàna ireo amin'izao fotoana izao ny anisan'ny zavatra hoe hisongadina dia ny fanaovana ny carte pêcheur aloha efa manao an'io ihany ministera fa tsy ataontsika hoe généraliser ilay izy fa ary mbola tsy nisy ataontsika hoe lalàna hoe mandidy hoe tsy maintsy ananana an'izay hoe carte pêcheur izay vao afaka manao ny jona eto Madagasikara ka izay no ezahan'ny ministera ho atao izany akory tsy midika hoe tody ampiarina zao fa tsy maintsy misy fotoana foana ezahana ampiarina an'izay fepetra izay. Araka izany manaiky ny tompon'andraikitra fa baranany ny sehatry ny jona hatramin'izay tsy misy antontanisa mazava momba izay tena vokatra miakatra avy amin'ny morontsirak'i Madagasikara. Tsy mbola fantatra ihany koa ireo viana no hanana karatra mahampanjony matianina avokoa ireo mpitrandraka ny arena an-dranomasina. Miisa 4 ireo orinasa lehibe misehatra amin'ny jona oratsimba io ary any Fort Dauphin no ahitana mpitrandraka oratsimba maro indrindra eto Madagasikara. Neto amintsika tsy misy afa-tsy sambo lehibe iray sy vedety aingam-pandeha 3 no miaro ny morontsiraka rehetra izay mirefy 5,000 kilometatra. Fa seha-piarinana ampiroborobo ny famoronana eto Madagasikara ny famokarana etanol ho an'ny fambolena fary fotsiny. Olona 10 raha kely indrindra no ilaina amin'ny famokarana fary ho an'ny velarantany 1 hektara ozinina 8 isaky ny distrika no vinavinainy ny ministera ny indostria ho atsangana tavatsangana androany ny rafitra iray izay misana ny fiantsony ireo mpampiasa vola malagasy ao amin'ny ministera ny indostria sitraka Ravoniarsan. Midadasika ny velarantany ahitana ny fary izay akora fototra ahodina ho etanol. Eo amin'ny 5,7 hektara eo izany raha ny fanadihadiana nataon'ny ministera ny indostria. Ozinina miisa 8 isaky ny distrika no vinavinainy ministera tsangana ampiroboroboana ny famokarana ny etanol manerana ny Madagasikara. Asa anarivony no hiforona amin'ny alalan'izany. Ny azo lazaina fotsiny aloha ohatra asa mivantana ny titsika resahana dia zao olona 10 farafahakeliny no ilaina mikirakira hektara anankiray amin'ny fary. Olona 10 dikan'izany raha ataontsika ankajy maromaro ihany raha usine any amin'ny hoe 2,000 isan'andro zany no atsangany dia mila eo amin'ny 900 hektara eo le orinasa io amboleny fary hiatohany an'le filany ao anatin'le izy. Donc hitantsika amin'izany fa tonga dia 900 asa zany avy dia mipetraka ho an'ny orinasa anankiray. Orinasa iray hatreto no nahazo fahazahon-dalana avy amin'ny fanjakana hamokatra etanol.
eo amin'ny 2 litatra isan'andro eo ny vokariny. Akoatra ny fambolena, mivelatra any amin'ny fanodinana, fivarotana, hatramin'ny fanamboarana fatana ny asa foron'ny famokarana etanol. Ireo mpandraharaha malagasy no kasain'ny ministera ny indostria ampiasa vola eo amin'ny sehampiariana io. Ao anatin'ny lalàna izay mivoaka moa dia misy filazana hoe ezahana ny anaisotra ny aba amin'ny famokarana etanol. Fa zany tsy maintsy mbola misy fiarah-miasa any amin'ny ministera rehetrarehetra zany fa tsy voatapaka atao aminay fotsiny. Akoatra ny fanalefana ny aba sy ny hetra ilaina amin'ireo mpandraharaha mampiasa vola ao amin'ny sehatry ny famokarana etanol no amoraina ihany koa ny fahazahoana findramam-bola avy amin'ny banky ho an'ireo orinasa madinika. Tafatsangana androany ny rafitra isana ny fiatsoana ireo mpandraharaha malagasy sy isana ny fandrindrana ny famokarana etanol. Fa eo amin'ny pejy sosialy kosa indray roa amin'ny fitopolora mialoha ny fampiarana ny lalàna mifehy ny fifohana sigara amin'ny toerana ivorian'ny olona tsy ampy ny fampahafantarana izany hoy avy eo anivon'ny polisy-pirenena Camila Wamafisina. Manano sarotra kosa ny fehezana ireo mpanjifa raha ny hevitra ireo tompona karaoke izay isan'ny voakasiky io lalana io ho sarotra ny raharaha miandry ny komina izay tsy re manao fanentanana hatramin'izao. Michel Aranarzona no mitatitra ny fanadina mahakasika izay. Afaka 2 andro hiatra ny lalàna 7/20 sy 10 para 13 sy 20 mifeny fifohana sigara eto Madagasikara. Hatreto anefa tsy ahitana famantarana hita maso tahaka itony eny amin'ireo toerana voakasika izany. Tsy nisy ihany koa ny fampilazana mazava eny amin'ireo toerana isan'ny voakasika io lalàna io tahaka ny toeram-pisakafoana, karaoke ary ny bar. Samy manana fiomanany amin'izany izy ireny saingy mahatsiaro ho sahirana sahady izy ireny amin'ny fomba hifehezana ny mpanjifany. Ohatrany sarotra be aminay ilay ifehan'ilay olona satria ny olona mpankatao aminay presque ny akamaroany rehetrarehetra mifoka sigara daholo. Dia manomboka izao dia efa miteny fotsiny anay hoe amin'ny lakby dia efa tsy azo fonona sigara intsony aloha. Vonona izay aloha dia tsy maintsy mandray andraikitra fitadiavam-bola kia. Izy aloha sarosarotra ihany fa ny tena mpivarotra izany tsy maintsy mandray andraikitra voalohany miditra ny olona dia ilay fohana sigara izany tsy azo atao. Etsy ankilany, isan'ny mandray anjara amin'ny fampiarana io lalàna io ny polisy-pirenena. Tsisy ny fizarazanan'ireo mpitandro ny filaminana hanao ny fanaraha-maso, fa samy anaraha-maso avokoa izy ireny na aiza ny toerana misy azy. Tokony ho tohizana fa tsy mahafa-po ny fampahafantarana ka manano sarotra ho an'ireo polisy ihany koa ny hanatanteraka ny asany raha ny fanazavana azo. Raha ny tena marina dia efa tokony hiatra tokoa ity lalàna ity, ity didi-pitondrana ity kanefa ny misy fepetra maromaro raha fa tena piatra azy dinihana dia misy fepetra vitsivitsy na maromaro izay somary mbola manalasala kely ihany amin'ny fampiarana anazy. Ao Wamafisina ngambany ny fampahafantarana satria marina fa misy ilay fitenenana hoe nul n'est censé ignorer la loi kanefa everinay fa mbola tokony ho ampiana izay fampahafantarana vahoaka zay tsy ny vahoaka ihany fa ireo ilay ataontsika hoe mitana toerana misokatra ho an'ny vahoaka toy ny restaurant sy ny bar sy ny isan-karazany dia ngambany mbola tsy dia mahadiso ny anohizana izay fampahafantarana izay sy fanentanana izay ary inonay fa miara-miasa aminay ny vahoaka sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra amin'ireny toerana ireny. Toy ny ahoana marina araka izany ny fomba hampiarana io lalàna io. Raha tsy ahivona, 500 sy 2,000 ariary isaky ny sigara no alohan'ireo izay tratra manao izany eny amin'ny toerana ivorian'ny olona ary 10,000 ariary kosa no alohan'ireo tompona toerana ahitana olona mifoka sigara. Vola izay tsy mbola fantatra hoe misy reçu sa tsy misy dia atao inona. Dia iza no mitaky azy, ny polisy nasionaly sa ny polisy kominaly sa ny mpiasa an-tsena sa hafa mihitsy. Eo ihany koa ny hoe iza no anamarina fa nifoka sigara marina ny olona iray rehefa raikitra ny fifamaliana amin'ny fandoavana ny vola sazy io. Fa eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray ampy alina hafa indray ireo poste budgétaire alina azon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tsy tokony handoa droit d'inscription sy frais généraux intsony ny ray aman-dreny mampianajana eny anivon'ny EPP amin'ity volana oktobra ity dia ho tonga eny anivon'ny EPP ny fanampiana avy amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny caisse école tsisy intsony ny grevy fa itony ny fitakiana hony anefa tsy nisy ny fionana teo amin'ny ministera sy ny syndicat ny mandroany fanatediny. Isy ny taom-pianarana, tsy isy ny olana hoy ny syndicat ny mpampianatra FRAM na dia noho ny fitakiana azy izy ireo dia tsy grevy intsony. Nisy ny fanarahana fa ao anatin'ny 5 taona no ampidirana andreo mpampianatra FRAM rehetra ho mpiasa-panjakana hoy ny filohan'ny syndicat nefa. Misy taom-pianarana vaovao amin'ity taom-pianarana ity ary mandeha ny taom-pianarana tsy misy tsony angamba ny olana
ho an'ny ministera fanabeazam-pirenena ihany koa nazava ny hevitra izy ireo efa miaraka amin'ny avokoa mpampianatra frama rehetra ka tsy izy izany taona fody izany tsy mpampianatra frama manerana nosy ireo tokona teto Antananarivo tahaka izany ihany koa ireo izay nanome ultimatum hitokona hatramin'ny 13 oktobra ho avy izao. Zay zany aloha zava mitsika mihitsy izy nareo mpanao gazety mba tsara ihany manao ny fanadihadiana olona zato sy 27 ve no tokony ireny dia lazaina fa maître frama rehetra efa ny fampiasaka tamin'ny tompona andraikitra rehetra efa mazava aminy fa mangarahara ny zavatra ho atao ahoana fomba hanatsarana ny programme scolaire ny système éducatif zany tokony fampiresahana ny maître frama efa voatonga 10 000 poste nomeny fanjakana mbola tsy sotra ary amin'ny herintaona koa dia efa nanome sahady ny gouvernement talalan'ny filoham-pirenena 10 000 poste hafa ihany koa. Voaloha avokoa ve zany ny volan'ny frama rehetra ahoana fandoavam-bola miainga any amin'ny EPP ankehitriny mitombo fandraisana anjara ray aman-dreny amin'ny fanakaraman'andreo frama saingy misy koa tsy aloha vola intsony. Dia mbola manao antso ihany zany izahay satria misy ihany ny feo mandeha hoe mbola misy fa tokony tsy andoha izany droit d'inscription izany intsony ny ray aman-dreny ny mpianatra any amin'ny EPP. Ministra ihany koa fahezana tsy ahatara fandoavana vola fanampiana ireny EPP ireny amin'ny alalan-caisse école sy ny vola karama maître frama avy amin'ny fanjakana sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. Reza en principe tsy misy tsony ny antomatarana izy ny antomatarana izy koa dia tsotra le chef siscoste renina ny toerana mihitsy tsony problème ny antony dia izao za zao teto nahita état de prise de service signé en blanc par le chef sisco par le drain zany hoe le anaran'le olona tokony bénéficier an'le subvention tsisy akory fa tonga dia efa siniavon-drareo le izy dia fenona eny an-dalana eny zany le izy. Mahasy tokony ministera androany fa tsy hisy ny korotany amin'ny 9 oktobra ho avy izao ary hiditra hianatra somatsara ireo kolonga kely zana-bahoaka. Lafombaovao hafa tanteraka kosa indray taorian'ny fahaleovantena nanomboka tamin'ny 17 ny volana septambra 2019 nandray anarana hoe direction de la sécurité nationale ny police pirenena ary napetraka teo ambany fiahin'ny ministeran'ny atitany nanomboka teo voatenana ny mahizy azy ny polisy antony mahatonga ny fankalazana ny datin'ny omaly 3 septambra ho andron'ny police pirenena olona sedran'ireo police pirenena ankehitriny tsy fahampin'ny isa raha tokony ho mpitandro ny filaminana telo amin'ny olona 10 zany lasa mpitandro ny filaminana ray amin'ny olona 3 amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fanaovana kolikoly sy ny tsy fanaran-dalàna entitra ny ministra mahalohan'ireo izay miopefaka ankehitriny ary nilaza fa tsy misy ambony lalàna tanjonao izy niverena ny fahatokisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana fanampanazavana. Rehefa mandika fitsipika indrindra amin'ireny asan-drolahy dia tsy misangy ny tenanay fa dia mametraka ny toerany amin'ny maizy anazy tsisy mihitsy olombelona na polisy eo ambony lalàna fa eo ambany lalàna daholo na ny tenako miteny zao dia eo ambany lalàna ka misy mihitsy ireo fa polisy vitsivitsy zay efa niditra-pondra noho ny asa miarakaraka amin'ny asan-jolahy sy amin'ny asa ataoko hoe tsy mendrika amin'ny asan'ny polisy dia manerana moa ny tatatan'izany foana mpanao gazety fa io ihany le polisy fa nisy zany zavatra zany nanerana Madagasikara na tany Tomasina na teto an-drenivohitra aza dia nisy tany Mahajanga nisy ny polisy nandika fitsipika ary mitafidipiditra amin'ny asan-jolahy dia tsy andeferanay mihitsy fa mandeha amin'ny fanaovana azy daholo. Nosafidina manokana tamin'ity taon'ity hoe firaisankina ny polisy pirenena fanohitry ny filaminana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara mbola hisy ny fiaona ara-panatanjahantena ataony asabotsy fa 4 ny volana oktobra ho avy izao hoentina hanamariana ny fankalazana. Fa tahaka ny mahazatra marantsika ny fampahalam-baovao amin'ity anio ity maresaka avy any ivelany tonga ny Etazonia ankehitriny ny tazo Ebola nateo aza ny fitaovana ary fomba tsy raitra tsy nisy nahafanana naramaso ny fahasalamana ilay marary zany tany amin'ny seranam-piaramanidina atao Texas tsy ankilan'izay mpitsabo iray hafa atao Sierra Leone teratany Amerikana ihany koa no efa notsaboana ny Washington nanomboka ny alahady farany teo ny andindin'izay avy hatrany. Niteraka resabe hatramin'ny Malala nafantarana fa lehilahy iray izao no voan'ny tazo Ebola ao Etazonia. Tsy nisy nipikany amin'ny hoe teratany inona, ny an'ny fantatra kosa dia ny hoe tao Liberiana nahazoany virus. Nandritra ny fisavana tao Texas ny 20 septambra lasa teo ny amin'ny toe-batana nataony tompony andraikitra ny seranam-piaramanidina tsy nahitany soratra aretina Ebola io ny lehilahy. Ny 4 septambra lasa teo no nahalalana fa voan'ny tazo Ebola ilay marary. 2 andro taorian'izay efa nanomboka ny fitsaboana. Nampijirina
hôpitaly ny 27 septambra teo tao Dalas ary natokana tamin'ireny toeram-pitsaboana manokana ireny ankehitriny. Efa no marininy manam-pahaizana manokana roa samihafa ihany koa fa tena Ebola tokoa nahazo an'ilay marary. Nanambara kosa nefa ny mpitsabo fa tsy misy atahorana mety hifidran'ny virus amin'ireo mpandeha hafa niaraka tamin'ny tao anatin'ilay fiaramanidina nandritra ny sidina satria tsy mbola nahitana ny symptôme tao aminy tamin'ny fotoana io. Namerina nampatsiahy ihany koa ny mpitsabo vahiny fa amin'ny alalan'ny ra sy ny rora ihany no afaka mindrana n'ity virus ity. Voalaza tao anatin'ny tatitra nomena ny Floboma fa efa mandray an-tany na mpitsabo ankehitriny ary tsy misy ahina treto. Etsakila ny mpitsabo iray hafa tao Sierra Leone teratany Amerikana ihany koa nefa notsaboana Washington nanomboka ny alahady lasa teo. Tsy mbola fantatra mazava hatreto hoe voan'ny Ebola ihany koa ve ity mpitsabo mandray marary ny tazo Ebola ity. Hatreto mahatratra 3 arivo ireo olona namono tamin'ny tazo Ebola. Manoloana izany, isan'ny mampametra-panontaniana hoe fanjakana lehibe toa an'i Texas any États-Unis izay manana fitaovana arifomba sy matianina aza tsy mahavita mahafantatra ny tsimon-karetana Ebola amin'ireo vahiny na mponina tonga ao aminy. Midika izany fa tsy afaka milaza isika hoe tsy misy atahorana ny fidiran'izany eto Madagasikara. Mifarina ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy azadino amin'ny sifura latsaka fefana no anarahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma amin'ny rampitso indray veloma tompoko.